Nireo protocole d'accord ifanarahany ministère ny asa panjakana ny asa lana sosialy ministère ny finance sy ny budget ary ny syndicat autonome ny inspecteur du travail. Manina stan le vantaggio fampianarana manina fotoana isa vorovona zao no manampy koa ireo verina zazaendy reo dia hoe lasa tsy endry indray le zazaendy ka iny moa antsika rehetra mieritreritra anazy tsy fotoana polémika tsony zao ary lazainy teo hoe savorovao kilatona savorovao tsika teo efa milampilantsika zao milamina ka dia tsy tsara kosa nefa raha olo hoe atao tompotrano miontsika rehetra zany filazana hoe tsisy mpeno zany dia tsy mamy noenony hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ireo namana naviko hoe azandrasan'ny 2016 rehefa mijaly ireo zanakay reo tsy possible izy raha am'izao tsy possible indrindra amin'ny zao contrôle ny FMI zao tsy possible na amin'ny LFR amin'ity izy tsy possible ka ialakotsiny dia ny fanarana moa ny fanarana teo iny indemnité liée à la fonction dia any 2016 nanatariana azy agamba voasambany kosa vao misy an'izany hatramin'izay misy an'izany hoe inspecteur de travail no Madagascar ka dia souligner mikasika ny protocole d'accord tao alinany fitakinay mikasika an'izay zoana izay araka ny tenandriamatombo misy araka ny voalazany teo zay no zavatra mitranga nandritran'izay fitokonana telo herinandro zay nataony inspecteur du travail sy ny contrôleur du travail nisy ny fifanantonana niaraka tamin'ny tompon'andraikitra voalohany indrindra andriamatombo prime ministre lehibe ny gouvernement ka sady lehibe ny fiasam-panjakana ny administration avy eo nisy fifanantonana niaraka tamin'ny ministère ny asa-panjakana ny asa analana sosiala ary araka ny voalazany teo zay dia nisy ny fanantonana niaraka tamin'ny ministère ny finance sy ny budget zay tonga taty amin'ny ministère ny fonction publique moa zany rehefa natao ny fifandinihana rehefa samy nandinika ny telotota azoko lazainazay na androtota ny tompon'andraiky mpanjakana sy izahay syndicat autonome ny inspecteur sy contrôleur du travail dia nisy fifanarahana natao zany izy io moa araka ny tenin'ny monsieur le ministre dia indemnité liée à la fonction ny laza fa hoe afa-po tanteraka tsy afa-po tanteraka fa noho ny fifandinihana misy sy eo ihany koa ny fahatsapahana fa tsy afaky ny hitokona lavareny mahatokon'andraikitra mpanjakana ambony tenanay dia tsy maintsy nanao an'izay nisy ny fandeferana natao efa nazavain'ny monsieur le ministre moa inona ny votoatin'izay fifanarahana nataonay izay raisinay izy io risaonana be tabe ny andriamato ministre ny asa-panjakana ny asa analana sosialy andriamato ministre ny finance sy ny budget zay miaraka amin'ny ekipany ihany koa mba nahafarana sy nahitana an'izay vaholan'izay efa be tabe zay nefa nilaza hoe sarotra be fanataterahana ny asanay azay natonga anay somary voatery nanao an'izay fitakin'izay fa 6 fotoana ny andrasanay zao andro zao azo lazaina hoe zay manateny izay fa izy foana fifampiresana sy fifanantonana amin'ny tompon'andraikitra amin'izay mety fiarahany asa azo atao satria voalohany indrindra aloha dia mpiasam-panjakana izahay ary andraikitra iraisinay nanatanteraka zany asa-panjakana izany anasoavana ny firenena tsy ho lava resaka angamba fa dia manatena ihany koa fanana fitakina avy zay mba hieno anay ihany koa any aorianany ny tompon'andraikitra indrindrandrindra mikasika ny fampananana asa sy ny
mahasarpiaronay zany fikitikitia nandeha andraikitra amin'inspecteur sy contrôleur du travail anay.